ny tenin'andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Misaotra n'Andriamanitra mandrakarivo isika riavana noho ny fitahiny raha misokatra ho antsika eto indray ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Dia mba ho tanteraka amintsika indrindra ny teny vavolombelona izay nataon'ny mpanao salamo manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Salamo 7:100 vaninandro mila fanazavana tokoa ny lalam-piainana izay zorantsika ankehitriny riavana ka dia mbola omeny Tompo antsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny perikopa izay voalahatra ho amin'ity advento fahatelo izay mitondra ny lohahevi-dehibe manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ny Mesia mitondra fanavotana. Ny Mesia mitondra fanavotana. Inona no dikan'izany lohahevitra izany? Inona ny votoatin-kafatra izay entiny? Inona ny toky izay ho raisintsika mba ampiorina ny finoantsika sy amelombelona ny fanantenantsika ao amin'Andriamanitra? Inona raha fehezina no mety ho planin'Andriamanitra sy fikasany raha mbola mamangy antsika amin'ny alalan'ny teniny izy amin'izao vaninandro hiandrandratsika ny fiaviany izao? Ny Mesia mitondra fanavotana dia ho antsika olombelona mpanonta izany. Izany tokoa ny antony nanokanan'Andriamanitra azy ka nandrany azy hidina ho tonga ety amintsika sy ho antsika mba tanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo indro ny Virjina hitoejaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuela, zany hoe raha adika amintsika Andriamanitra. Matitoko 1:7. Ny hoe amintsika Andriamanitra dia zava-dehibe tsy miverin'ny olona ary tsy mieritreretin'ny sainy. Fa tamin'ny andron'ny Israely mialohan'ny nahatongavan'i Jesosy dia nandrandrainy indrindra ny fahatongavan'ny mpamonjy, dia fanantenana ny fahatanterahany teny faminaniana ny amin'ny fiavian'ilay voahositry Jehovah zany dia ny Mesia amin'ny teny aramianina na Kristy, Kristos amin'ny teny grika. Tsy inona izany teny faminaniana na fanambarana izany fa ireo teny ampilazainy indrindra ireo mpaminany mesianika izay hita indrindra ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany. Fa voasoratra hoe amin'ny Isaia 8:9 amin'ny anaran'ny Tompo, ny olona izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe, izay mitoetra amin'ny tany ariko ny fahafatesana no hiposahany mazava. Hamaroinao ity firenena ity ary ampitomboinao ny hafaliny. Mifaly eo manatrehanao izy tahaka ny hafaliana amin'ny fararano ary tahaka ny fifalian'ny olona raha mizara-babo. Fa ny bao fitondranentany sy ny tsorakazony kapohana ny lamosiny izay tsorakazony mpampiasa azy dia tapahinao tahaka ny tamin'ny andro namelezana ny Midianina. Fa ny kirarony izay mitratrevatreva fandeha eo amin'ny fiorakorahan'ny ady sy ny fitafiana miosondra dia samy hodorona eny ho kitay hatoka amin'ny afo izany. Fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolontsaina na mpanolontsaina mahagaga, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana. Ny andro so ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanapahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'ny Davida sy ny fanjakany, mba ampiorenana sy ampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny fahasari-piaron'i Jehovah Tompony maro
no hatanteraka izany. Ary dia manantitra io teny io ny voasoratra ao amin'ny Isaia 2:4 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ihany ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra hitory-teny soa mahafaly amin'ny mpandefitra. Efa naneraka ahasitrana ny toritory fo izy, ary hitory fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Hitory taona ankasitrahan'i Jehovah sy andro famalian'Andriamanitsika hampionona ny malahelo rehetra. Hanolotra ho an'ny malahelo ao ziona eny hanome azy hamama ho solon'ny lavenina sy diloilo fifaliana ho solon'ny fahalelovana ary fitafiana fiderana ho solon'ny fanahy rera-dreraka, mba hanaovana azy hoe hazo ny fahamarinana na ambolen'i Jehovah ho fampisehombony nahitra, koa atsangana ny efa rava hatry ny fahagola ary amboarina ny efa lao hatramin'ny fahiny, dia ho avaozina indray ny tanàna rava izay efa lao hatramin'ny taranaka lasa ela. Raha kapoko ariavana, io toatin'ny afatra finosondro andiny soratra masina ny vakitsika ireo dia ny asa fanavotana zay entiny Mesian'Andriamanitra izay namaritana ho antsika ny lohateny sady lohahevitra amin'izao andro ny advent fahatelo zao, manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ny Mesia mitondra fanavotana. Teny hitarafana indrindra an Jesosy izany. Ao anaty koa ary momba ity asa fanavotana ity, inona ny fotom-piaviny, inona no asany. Voalohany, asan'Andriamanitra avy amin'ny fikasany madidio izany, dia asan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona zay trapahavoazana noho ny ota, dia isika very tafasaraka amin'Andriamanitra ary remby ny fahavalo zay manemitra antsika dia ny devoly fahavalo ny asan'Andriamanitra. Tsy resitsika amin'ny herintsika izy, fa resitsika kosa amin'ny herin'Andriamanitra izay momba antsika, araky ny teny Tompo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, na dia ny sambotry ny mahery aza dia alaina ihany, ary ho afaka ny babo ny mpandrombaka, fa izaho ny Tompo no hiady amin'izay miady aminao, ary izaho no hamonjy ny zanakao. Isaia 7:5. Faharoa, Andriamanitra na dia mitoetrany amin'ny avo manerinerina azy, araky ny voalaza ao amin'ny Isaia 7:10 dia manondrika ny lohany, mijery sy mitsinjo atsika ka tonga midiny ety amintsika, mitondra fahazavanaina ho solon'ny haizina zay itoerantsika, mitondra fampifaliana lehibe ho fanasitranana sy fanomezana toky ny fotsika maratra, mitondra fanafahana amin'ny aditsika sy ny fatorana zay manajigo antsika, eny mitondra fanavaozana sy fanamboarana ary fananganana indray zay rehetra simba sy rava teo amin'ny fiainatsika sy ny fiainan'ny firenetsika, ary mitondra fanomezana toky lehibe fa ny fahamarinan'Andriamanitra no fahamarinana mandrakizay ho an'ny olony sy ny firenena zay navotany. Raha lazaina amin'ny teny tsotra dia ho antsika no nahaterahany Mesia zanak'Andriamanitra araky ny voasoratra hoe fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Liko atoko 2:2. Fahatelo farany amin'ity hoe Andriamanitra mitondra fanavotana dia mionona tokoa ny fotsika, mionona ny fo rehetra zay niandrandra ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fahatongavany, dia ny fiverenany indray eo amin'ny Israely olony sy ny fisehony eo amin'izao tontolo zao amin'ny mampamonjy izao tontolo zao azy. Fa ny fiverenan'Andriamanitra amintsika no amerenan'Andriamanitra antsika eo aminy, dia araky ny teny manome toky sy fanambatambazana antsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, miverena amiko ianareo hoy Jehovah Tompony maro, dia mba hiverina ho aminareo kosa aho hoy Jehovah Tompony maro. Zakaria 1:3 izany. Fa tsy haitsika ary tsy noheverintsika akory aza,
no hoe mbola ho afaka hanatona an'Andriamanitra indray, ny verina amin'Andriamanitra, ny havana indray amin'Andriamanitra, ny avota an'Andriamanitra. Tsy miveritsika izany raha tsy izy no tonga manatona antsika, miverina amintsika zay efa niodina taminy, raha tsy izy no mitady sy miantso atsika mba hiavana amin'ny indray, eny raha tsy izy no manao asa fanavotana ho antsika ka mandray antsika ho zanany voavela eloka, afaka miditra sy mandova ny fanjakan'Andriamanitra be voninahitra ho fiainana mandrakizay. Fa tanteraka tokoa araky ny voalazan'ny Jaona apôstôly manao hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Filazantsarany Jaona toko voalohany andiny voalohany. Teny inona io teny io? Teny mpanavotana ho antsika. Andriamanitra iza io? Dia Andriamanitra maniraka ny Mesy zanany mitondra fanavotana ho antsika, ka ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary naneho ny voninahiny sy ny fahafianon'ny Tompo dia ny fahafianon'ny fahasoavany sy ny fahamarinany mba ho famonjena fanavotana mandrakizay ho antsika. Izany dia ny fanahoana indrindra ny fitiavany, fa fitiavana mandrakizay ho izy no nitiavako anao ka hampaharetako famondram-po anao. Koa rehefa tonga ny fotoana namangin'ny olony ho fanatanterana ny teny fikasana zay nomeny, dia nibitaka indrindra ny fanahy tao amin'ireo mpanompon'Andriamanitra zay efa ela ny andry azy. Ary dia izany indrindra no nampiroabava any Simeona mpisorona tao amin'ny tempoly hanao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: Tompo ô, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao, fa ny masoko efa nahita ny famonjenao zay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana hahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Araka ny liko atoko faharoa ny andiny fahasivy amby repolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Andeo fehitsika riavana, zao afatry ny vaovao mahafaly lehibe ny mbola hamangin'Andriamanitra itsika indray mba hanavotana antsika. Ny fahatongavan'Andriamanitra dia nitondra tokoa fanavotana ho antsika olombelona, eny ho an'ny olombelona rehetra tsy ankanavaka zay samy tiany avokoa, fa tonga ny Mesia ary tonga tokoa, ary ny anarany dia atao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Mateo toko voalohany andiny faha 1. Ny Mesia mitondra fanavotana ho an'ny olona, zany tokoa araky ny teny manao hoe ampionony ny oloko ho i Andriamanitra reo, Isaia toko faha 7:1. Fa Andriamanitra tsy mahafoy ny olona ka manao fanavotana ho azy, dia ny famelana ny helony araky ny Efesiana toko 1:7. Dia maniraka ny Mesiny izy mba hampiavana ny olona aminy, ary dia mametoky sy mampahery azy manao hoe mitory teny somahafaly amin'ny Jerosalema ka lazao aminy fa vita ny adiny sady voavela ny elony, Isaia toko faha 7:2. Fa Kristy dia izy no fiavanantsika io Paoly, ka nandrava ny hevitra ny sarahana tsy amintsika olombelona ihany fa amin'Andriamanitra indrindra. Araka ny Efesiana toko 2:4 sy ny Korintiana 2 toko 10:9. Tanterahan'Andriamanitra ity asa mpanavotana lehibe ity am'izay rehetra mahatsiaro ny fahatsony, ka miverina mibebaka amin'ny manao hoe mamrafo ho amiko Andriamanitra ô, araky ny fahasoavanao, araky ny aben'ny fiantranao, vonohy ny fahatsoko, sasao madio aho mba ho afaka eloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana, fa tsaroko ny fahatsoko, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. Taminao dia taminao ihany no nanontako, ary zay ratsy eo imasonao no efa nataoko. Salamo 1:2 tony mibavaka fibebahana nataon'ny Davida izany. Ny fanavotana omen'Andriamanitra dia ny famelana tokoa ny helontsika zay hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra mba hatanteraka fahasambarana feno antsika. Fa voasoratra hoe amin'ny anaran'ny Tompo, sambatra ny olona zay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy isainy Jehova heloka
ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Salamy faharoa amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Ary amin'izany dia hoy Jesosy amiko sy aminao: matokia anaka, voavela ny helokao, mandehana amin'ny fiadanana. Dia ho voninahitran'Andriamanitra mpanavotra antsika irery ihany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika hatramin'izao ary ho mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.